raha mety ianao dia daotsika hitsangana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra daotsika hitiaka mafy be aloha an' Jesosy a. Alleluia. Azovy ny eo akaikinao hoe fotoana miavaka ho anao androany hoe efa mipreparen'Andriamanitra efa ela be ho anao ty fotoana androany ty hoe a tahiny Jesosy ianao. Daotsika hisaotra ny tompo androany, hisaotra ny tompontsika fa fotoana miavaka ho antsika no manin'Andriamanitra zao fotoana androany zao. Pentekosta androany a mino afa fanan'Andriamanitra nampahatsiaro antsika fa akoatran'ny hoe mahazanak'Andriamanitra antsika dia ho karakarain'Andriamanitra ny fiainam-panahintsika. Amen. Daotsika hisaotra ny tompo androany. Hainjiro ambony tananao dia dao hisaotra an'Andriamanitra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay. Misaotra tompony amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Misaotra fa mbola velonay izay tratra ty deuxième jour ty indray Andriamanitra. Misaotra Jesosy roa andro sisa vetivety ilay fotoana vahafantatray Andriamanitra fa ianao nefa manomana ny tsara indrindra mba ho tena iray aminao zahay. Mba tena tsy hita ny fanavana hoe tena olo-kafo zay fa tena zanakao zahay. Dia misaotra Jesosy misaotra tompo malalany amin'ny zavatra rehetra. Misaotra ny amin'izay fa ataonao amin'ny ty asa famompony ty. Ho ataonao amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa velomanay na tompon'andro ny hery tanjaka nananay tsirairay avy. Mankasitraka ray eo. Ho anao ny dera ny laza ny voninahitra mandrakizay. Ianao ilay Andriamanitra ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ho aminy. Inonay Andriamanitra fa androany manokana. Dia sady fantatrao zay ny hitanao zay dia izay koa ahafantatanao sady mahalala anao. Misaotra ray eo. Mankasitraka tompo malala. Misaotra Jesosy. Alleluia. 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 Amen. Daotsika hideran'Andriamanitra famakiana ny salamo. Salamo fahazato. Salamo fahazato dia miaraka vakitsika amin'ny feo mahery satria ho an'izay efa nihinan-kanina tao dia mino fa matanjaka tsara ianao. Ho an'izay tsy nihinan-kanina dia miaraba anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga soa eto ianao. Dia vakitsika mafy salamo fahazato. Ndiny voalohany ka hatramin'ny farany. Rehefa hita ny teny dia iarahana mamaky mafy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miobi ho an'i Jehovah ary tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoko ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy isika, dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavadiny amin'ny fisaorana ary eo akianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehovah mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Ndao hiteka mafy betsika ho an'i Jesosy. Alleluia. 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 Faly miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy natratra n'ity andro ny Pentekosta ity. Inoko androany fa tena anana etaeta ianao androany sy ny fahafenona eo akaikinao ny ilainao teny aloha ny eo akaikinao. Tsy ny fahafenonao aloha fa ny fahafenon'ny fanahy masina. Rehefa tena teo feno fanahy masina ianao etaeta. Sokafo ny fonao androany. Daotsika ilaza amin'ny fanahy masina androany hoe fanahy eo midina ianao. Raha tena tianao androany tena iona amin'ny Jesosy rery dia arindrino no varavaran'ny fonao. Rehefa mandeha hinirany Pastoral Body iny dia tena mahatsiaro mihitsy hoe Jesosy zany ka tena tononkira satria maninona be dia be ilay fanamby hatrehanao fa amin'ny fotoananao tsy misafidy andrindrina andreo varavarana izay te hitabataba anaty nofonao dia tena hoe makatoerana ny aia fa ndaontsika ilaza androany hoe fanahy eo midina ianao mamenoa tanteraka androany fanahy masina. Ndaontsika tsy saina tsony hoe aizy ihany fa saina hoe eto zasy Jesosy androany. Raha eo makasitraka hatrany amin'ny anaranao satria mifanatrianao feno Jesosy ny ilinay, fa manginao feno Jesosy ny ilainay androany. Matoty fotoana ity tanteraka Jesosy dia izay ilay tena sitraponao marina dia aoka tena ho tsampany tsirairay avy androany hoe ato anatinay fanatrianao. Fanahy eo midina
surezaka asandrato ny tananao raha kofinerinao zay fanahy masina mbandeha surezaka fanahy eo midiny anao kafeno hitate fanahy masina raha kofia mbandeha surezaka tsy sasatry ny arina fanahy masina rehetra milazy iantsoazy tena milanao tena milanao tontolo piano fanahy masinao mba tsy hohira fotsiny fa tena hoe mily zay androany sy mahefa milina sy mavita tena hoe ravo zay raha tsy eo ianao rany erinao zay matanterakay raha mandresy zay fanahy masina teno ianao raha mandresia teno fenonao enao le sakaiza tena akaiky anay sasatry nanomboka tantara vaovao tsony fanahy masina fa ofeno isanandro kofinerina ambadeso afaka mila mafariza mameno mombanao rehetra fa lazao hoe momba rehetrarehetra fanahy masina sy tsy mety mahaty atao kokoaty fanahy masina lemsetroana tany erinao ikany andomba mapata ramajesa fanahy masina ramajesa tena hoe mila mifandrosoananao mila antaridalanao zay mahatsapa men'Andriamanitra vava androany tsy anisan'olona monja sy anao fa tena hoe meny vava nao tena mevonahitra azy milanao ameno fanahy masinao lokalizenao manokazezalay avy androany so fotoana lany nao fatiato fatsapa milanao
Fanahy tsirairay avy androany fanahy masino feno ianao zay fanahy masino mangetaetanao zay tario zay fanahy masino ianao mihitsy no ilainay fanahy masino mameno tsirairay avy androany raha iso ny toeranao fanahy masino
Raison toeranao fanahy masina. Halleluja. Harutsai tumpo. Hameno anay. Lay urangi fanay. Harutsai tumpo. Dao tsy hialana amin'i Jesosy ny masontsika androany maraina. Sokafo ny fonao angetaeta mihoatra. Fozy ny tenin'Andriamanitra hoe sokafy hatanatanao vavanao fa ho fenoka. Androany izay Jesosy mila mihaona aminao. Aoka ny ao anatinay ao Jesosy anayko hovainao mba ho tonga hoe tia tany tahaka ny any an-danitra. Mila mihaona aminao izay Jesosy. Misafidy ny mifanatrianao izay. Misafidy ny ho iray aminao izay Jesosy. Aoka tsisy asaraka anay amin'ny fitiavanao mandrakizay.
andao hitonga amin'ny tompontsika teny ampahitavy ty aho ampahitavy Jesus, me seu me kundai fiz em mim senão fiz em mim senão eu não digo isso. Jesosy tsy safidy hafa intsony tsy ametraka ny foko amin'ny zavatra na amin'ny olombelona noviana ampiahy ianao eo amin'ny fanatrehanao matateraka ny androko rehetra Jesosy dia hiady hanombony nofoko mba tsy ho diso ilay andro anankiray izay antsonao ny anarako ny amin'ny raha malatra dia mafana amin'ny ranomasy rehetra eo amin'ny tava Reo izay niara-niaritra taminao Jesosy reo izay nanaiky nanombo nofo teo amin'ny hazo fijaliana mba ho iray aminao aoka tsisy ho diso anjara zany fampakarany zany izay rehetra tonga eto Jesosy eo fa tena ho iray aminao anaiky amboarinao anaiky ho ahitsinao anaiky anaraka izay rehetra totozotra asainao aranay Jesosy eo aoka ny amafisany fonay ho lavinay fa anaiky izay ho fatiny amin'ny teny mba fanay mahita anao izantoanao ety an-tany fitiavana tsy manam-paharoa tsy misy eto an-tany afavoa Jesosy anao rano velona lazao hoe ny fanatrehanao Yariritsika izantoanao ety an-tany izy ilay fitiavana tsy manam-paharoa tsy manam-paharoa tsy misy eto an-tany afa-po tsy misy eto an-tany afa-po Jesosy lay rano velona Jesosy anao Love
Alléluia. D'autres qui étaient dans ma foi dans des matchs. À toi, viens founo mantul. Alléluia. Ça t'était nommé. Au cas de fivrinti. Ratsoué ton fanatique dans des matchs. Fanatique. Yano nulani jawai fanatena nulani jawai yo yansik lanto watsike tem fanate
Mifofa any amin'ny lanitra. Mitenena amin'Andriamanitra androany maraina. Tompo ny atongavako eto. Famfenonao amin'ny alalan'ny fananao masina mitobaka ato anatiko ny fahavokarana fa zany no ilako Jesosy, zany no ilako mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra. Halleluja. Jesus, Jesus, misaotra Jesosy tamin'ity fotoana androany maraina ity. Misaotra fa mbola nomenao zao fotoana zao. Misaotra fa mbola nantsoinao zay, tarihinao zay ny alalan'ny fananao masina. Hanana an'izao fotoana zao iombonana aminao indray. Iainona isy andrenesanay ny teninao. Mivory eto zay satria eto ianao. Miaraka eto zay satria noho ianao. Ary tonga eto zay hanome voninahitra anao. Tiaka sitraka. Tsara indrindra vitanao teo amin'ny fiainanay hatramin'izay hatramin'izay. Ny iray aminao Jesosy, ny iray aminao hitarafana ny maizy ianao. Zany no antony atongavanay mankasitraka anao, banjina an'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja. Misy mpanjaka manatriketo sakafiny fo andray azy ny fidela no anjakany ny fahasoavany no nenikiatsika izy mandray ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atongony isy andarana ambony andarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka.
teo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Patsaka sy tompontompo. Jesosy avy any Nazaret. Halleluja! Mendrika izy e! Mendrika izy mandrakizay. Halleluja! Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, ny famendrena, ny famboniana, ny fahatsarana, ny voninahitra, ny fahalebiazana, mendrika ho anao ilay tokana mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Miankohaka amin'ny fonay manontolo izay, mampanaiky ny ao anatinay ny fiandriananao. Aoka tsisy niza ho membonahitra, afa-tsy ny anaranao irery mandrakizay. Dia misandrata amin'ity marain'ity indray fa indreto izay mampiakohaka ny amboaranay rehetra eo atongotra ao irery. Manjaka Jesosy, manjaka mandrakizay. Mitenena fameno anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sy tia tanana mafeo any Tompo, orakoraka mafeo amin'ny mpanjaka antsika. Halleluja! Maza ho toerana Tompo. Miarabantsika rehetra tratra amin'ny Pentekosta. Dia isorana an'Andriamanitra ny amin'ny fisian'ireo mpozaika rehetra avy lavitra ao anatin'ity la retraite iarahantsika menakavy ity. Isorana ny Tompo ny aminareo tsirairay avy. Raha pitsomoa ny fotoana anatanterantsika an'izany fankasitrana sy fisoran'izany ho amin'ny famaranana. Fa androanitsika hifantoka zato isan-jato ny amin'ny antom-pisy sy ny la retraite sy ny programa rehetra izay ny manan'Andriamanitra hotsika ao anatin'izany. Androany maraina hitondratsika ao anatin'ny fotoana fohy ny fandraisan'ny endriky ny fanahy tahaka ny voromailala. Ny endriky ny fanahy masina tahaka ny voromailala. Tahaka n'inona hoe? Tahaka ny voromailala. Fa maninona ny nanome fanoharana tahaka ny voromailala? Ny Baiboly rehefa nilaza ny fidinan'ny fanahy teo ambonin'i Jesosy. Hitantsika izany eo amin'ny Mateo 7 ny 9:40. Ary raha vanao tao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy. Ary indro nisokatra tamin'ny lanitra. Ary hitany ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Nidina tahaka ny voromailala teo amboniny. Tahaka ny voromailala ny fidinany nakeo amboniny Jesosy. Rehefa mijerytsika ilay endrika nidinany tahaka ny voromailala dia misy révélation tian'Andriamanitra hosontomina ao anatin'ilay izy raha ampitahaina tamin'ny andro ny Noa. Jesosy mantsy nisy fotoana ny teny hoe tahaka ny tamin'ny andro ny Noa izy ny fiaviany zanak'olona. Zany hoe misy ifandraisany ara-panoharana amin'ny tandindon'ny Kristy ny endriky ny famonjena izay naseho tamin'ny andro ny Noa rehefa tonga ny safidrano. Tamin'ny andro Noa dia intelo Noa no nandefa voromailala. Intelo izy no nandefa voromailala. Ndao dia ovakitsika kely ao bokin'ny Genesis 9 riavany. Genesis 9:1 ka hatramin'ny 2:12. Dia namoaka voromailala anankiray izay teo amin'izy. Izao aloha fipetrany. Tonga ny safidrano dia teny ambonin'ny safidrano nandeha ny samby fiara. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia nieritreritry Noa hoe efa tokony hiena ny rano. Dia nandefa voromailala izy. Marim-panehompamantarana hoe misy toerany ve ilay voromailala sa tsy. Dia namoaka voromailala anankiray izay teo amin'izy. Izahanina efa kely ny rano tambonin'ny tany na tsy. Fa tsy hitan'ilay voromailala izay hipetrahan'ny faladiny. Dia niverina tamin'ny Noa tao anaty samby fiara izy satria mbola nisy rano tambonin'ny tany rehetra. Ary Noa naninjitra ny tanany ka nandray sy nampiditra azy ho ao anaty ny samby fiara.
Ary mbola niandry afotoana après 7 jours ndray koa zany Noa dia namoaka ilay voromailala tamin'ny samby fiary indray izy. Dia niditra teo amin'ilay voromailala no niariva ny andro, ary indro nisy ravina maitso teo ambavan'ilay voromailala. Izany no nahafantarany Noa fa efa kely ny rano tambonin'ny tany. Ary mbola niandry fotoana indray izy 7 jours après dia namoaka ilay voromailala ary tsy miverina teo amin'ny intsony ilay voromailala. Ina ny fandraisana zany? Amin'ny tandindony fidinany fanahy teo amin'i Jesosy teo amboniny ho tahaka ny endriky ny voromailala. Tamin'ny voalohany dia nalefa Noa ny voromailala dia tsy hitan'ilay voromailala izay nasiana amin'ny faladiany mba hitoerany. Dia niverina tao amin'ny samby fiara izy. Ny hita ny voromailala dia rano nameno ny tany. Ny voromailala dia nanidina tambonin'ny rano, tsy nisy nitoerany. Tandindry sy endriky ny Genesis toko voalohany mampatsiaro ny fanahy nambomba tambonin'ny rano melohan'ny fotoam-pamoronan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tamin'izany rehefa tsy nahita izay sy ny tongony hitoeran'ilay voromailala dia niverina ho any amin'ny toerana izay niaingana izy. Dia niandro fotoana vitsy 7 andro indray Noa. 7 andro moa fantatsika tsara fa tao anatin'ny enemana ny namoron'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ary tamin'ny andro fafito izy dia nitsahatra. Dia nandefa voromailala fanindroany indray Noa. Dia jereo fa nitondra ravin'oliva ilay voromailala. Izany hoe mbola tsy ritra ny rano fa nanompoka ny seho ny hazo. Ndiky fa nahita hazo afaka nitoeran'ilay vorona fa tsy azo nitoerana maharitra, satria hazo tsy nampahazo aina azy. Dia izay no natonga azo nitondra an'ilay ravina ho any amin'ny Noa fa mbola tsy miverina, tsy nijanona tany amin'izay toerana nandehanany izay tokony hampahazo aina azy. Dia izao mitondra vavolombelona zany ho an'ny Noa ilay voromailala. Alalan'ny Noa fa efa manomboka miaina ny rano. Io no maneho ny testamenta taloha. Testamenta taloha izay maneho reo mpaminany nampiasain'Andriamanitra fa tsy nahafa-po azy. Tsy nahafa-po azy. Efa teo amin'ny hazo ny voromailala fa Noa niandro vanim-potoana iray hafa afaka andro vitsivitsy nandefasan'ny fanitelony an'ilay voromailala. Ary rehefa laza ilay voromailala niala teo amin'ny samby fiara dia tsy miverina intsony tao amin'ny samby fiara izy. Reo endrika telo ny sehony voromailala nalefa Noa reo dia milaza ny fahatongavan'ny fanahy teto an-tany. Andao amin'izay ara omentsika ny ohatra ao anatin'ny fahafenon'ny fanahy izay ombonantsika rehetra miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eto androany sy ny zavatra nitranga tamin'izany. Voalohany, le voromailala nalefa voalohany dia nambomba tambonin'ny rano tsy nisy nitoerana. Genesis toko voalohany 2:2. Faharoa, nahatongavan'ilay voromailala faharoa dia nahita hazo oliva nitoerana mbola tao amin'ny rano fa nanomboka nisy ravina niseho tety ambonin'ny tany. Izany hoe maneho ny testamenta taloha sy reo mpaminany nanome pirofo tsy feno fa fanomboana ny amin'ny fanantenana ny amin'ny zavatra ho avy. Dia Kristy Jesosy 2 arivo taona lasa tonga teto ambonin'ny tany nidina ny fanahy tahaka ny endriky ny voromailala teo amboniny. Mampatsiahy an'i Kristy tao anatin'ny rano Jordany Jesosy lay hazo oliva. Ao amin'ny Isaia toko 1:1 ary isozy izy hazo. Ndao misy aloha tonga dia vakitsika e. Amin'izay le tenin'Andriamanitra mihintsy no hozarena amintsika. Naneho ny endriky Kristy tahaka ny hazo nitsimoka eo amin'ny fototry Jese ara-panoharana amin'ny Baiboly. Ary izy sy nofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese ary izy trepona avy eo amin'ny fakany manondro an'i Kristy. Izany hoe le hazo oliva noentin'ny voromailala teo amin'ny Noa dia tandindon'i Kristy izay ho avy lay silofo mitsimoka tahaka ny hazo amin'ny fototry Jese. Jesosy ry havana rehefa
manome fanoharana ny tenany dia manome fanoharana amin'ny azo. Zany voaloboka azo zany. Ary ianareo ny sampany. Ary eto tena manondro ohatrany misy paralelisme dide, ohatrany hoe hevitra mitovy amin'ilay fanambarana nambarany Isaia, ny fanehoana lay endriky ny voromailala nakaravina tamin'ny oliva hanome proof any Noa fa manomboka nisy ny toerana lay voromailala. Dia ohatr'izao ny fisehoan'ilay izy amin'ny 10:10 amin'ny Isaia 1:10 ihany. Ary amin'izany andro izany ny solofony Jese izay hitsangana ho faneva ny firenena dia izy no tadiavin'ny jentilisa ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Inona ny tiany tenenina? Ny ten'Andriamanitra rehefa mivoaka Jesosy tao anaty rano dia indro ny zanako malalako izay sitrako. Tsirom-panantenana feno ho an'ny ray ny fisiany zanany izay akasitrahany anatanteraka ny asa famonjena. Io ny proof tahak'ilay ravina noentin'ny voromailala teo amin'ny Noa ara-panahy. Tsokevitra atsika raisina androany. Rehefa nalefa ny Noa fa nitelo ny voromailala dia lasa tsy miverina intsony ilay voromailala fa nisy ny toerany. Isika lay toerany fanekena vaovao tamin'ny fandraisantsika an' Jesosy. Itoeran'ilay voromailala ao anatintsika tamin'ny alalany finoantsika azy. Mandraka androany mbola tsy miverina ilay voromailala satria nahita toerana azony hipetrahana izy. Mareteka ho an'Andriamanitra. Azo tia-tanina mavan'Andriamanitra. Dia zao ny zavatra misy. Raisitsika sara etsaina amin'izay ny fanoharana ampitahana ny andron'ny Noa amin'izao andron'ny Kristy zao. Lasa tsy miverina intsony ilay voromailala fa nisy ny toerany. Ny sampy fiara dia sary ny fanjakan'Andriamanitra, sary ny tranon'Andriamanitra, ary Noa dia sarin'Andriamanitra. Rehefa nalefa Noa ny voromailala dia mivoaka ny sampy fiara ny voromailala. Dia tsy niverina teo amin'ny sampy fiara intsony izy. Io ilay fahatongavany fanahy fanotelony tao amin'ny efitra ambonindriana. Rehefa nalefa n'Andriamanitra ny fanahy masina dia nidina hoe tia-tany izy ary tsy any an-danitra izy aloha mandraka androany fa ao anatinao izy manomana anao amin'ny fahafenony anahaka ny Kristy mialoha amin'ny fotoana ampakarany. Andao tsika tia-tanana mafy amin'ny fanahy masina. Ao anatintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny fanahy masina. Rehefa nandray ny famonjentsika dia manana ny fanahiny Jesosy ianao ao anatinao. Ary ny fanahy masina tsy hiverina any amin'ny ray aloha fa manomana antsika tia-tany izy ho vavolombelon'i Kristy. Ahatonga antsika ho fiangonana tsy misy pentina na fiketronana mialohan'ny fotoana ampakarany antsika. Efesiana 5:7-20. Efesiana 5:7-20. Inona ny vaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy? Mba ho raisinao ny tenany izany ho fiangonana malaza, tsy misy pentipentina na fiketronana na zay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Ny hoe fanamasina ny Kristy atsika dia ny ahatonga atsika hanana fiainam-pahamasinana tahaka azy, ho fiangonana tsy misy pentipentina na fiketronana, voaomana ho amin'ny fotoam-pampakarana. Ny fanahy masina dia tsy mitoetra eny ivelany fa ny fanahy masina ao anatinao. Korintiana 1:9-20 ka hatramin'ny 9:20. Ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny teninareo dia tepolo ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony teninareo ianareo. Fa olo mbo vidy ianareo natao ankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Ny tanjona farany ao ambadiky ny fandraisan'io tenanao io, ny fanahy, dia ny ahatonga anao ankalazan'Andriamanitra amin'ny fijoroanao sy ny fitondran-tenanao ho an'Andriamanitra. Satria ozy izy ny tenan'Andriamanitra tsy tompon'ny tenanareo ianareo
fa olo mbo vidy tamin'ny rahany Jesosy. Ny rahany Jesosy latsaka dia nividianany anao mba hahatonga anao tsy ho tompony tenanao na mana-tsafidy azy, fa hanolotra ny tenanao ho an'ny tompony zay ny ekena ho an-tsafidy ny hampandroso azy sy handray ny famonjeny. Atsangany entanao raha azonao tsara ny zavatra zaraiko hoetiko ampilaminana be ty teny ty mba hananantsika tombony androany ny amin'ny fisiny ho fanamasina eo amin'ny fahafenona, ahatonga anao androany ho karazan'olona feno azy any. Atsangany ny tanan'izay mangetaheta fahafenona androany. Dia zao aza misaina aloha isy afo eny an-tampon-dohanao, satria lasa afo ny ampirisikanao sy motivation anatin'ny fonao amin'ny endrim-pamantarana sy fanehoany tamaso ny fisiny. Fa ny zavatra hitranga androany ny ao anatinao mihitsy ny mahamaika azy anovanao ho tahaka an' Jesosy. Satria ny nahatongavany ao anatinao dia fantatr'Andriamanitra fa ianao io eo amin'ny nofo maha-olombelona anao io dia tsy natao ahatakatra sy ahavita zay zavatra andrasan'Andriamanitra aminao, fa izy no norahan'Andriamanitra ao anatinao mba hanampy anao ahatanteraka an'ilay fahafenon'ny fepetra hanafana ny Kristy. Satria nandresy tao amin'ny nofo ny fanahy tamin'ny alalan'i Jesosy, dia zay fandreseny teo amin'ny nofo tamin'ny alalan'i Jesosy zay no hatongavany ao anatinao amin'ny finoanan'i Jesosy. Dia rehefa hiasa ao anatinao izy dia manomboka hanapaka mpanjaka ny toetran'i Jesosy sy ny fahatsarany amin'ny fahafenona. Aneo ny fahafenon'Andriamanitra rehetra amin'ny alalan'ny fanekenao an-tsafidy, ampiasa ny etaetanao ho faniriana faratapony indrindra ao am-ponao no tanteraka tahaka ny fahatanterahany. Asitehaka moa an'Andriamanitra. Asitehaka ho an'Andriamanitra. Jesosy dia nilaza fa ny fanamasina tsy hoe mitoetra ao anatinao ihany fa miaraka aminao ihany koa. Jaona 4:20, 9:4 ka hatramin'ny 9:7. Ary zao angataka amin'indray, ary izy anomenao mpananatra hafa mbo eo aminareo mandrakizay. Ny fanamasina tsy hoe tamin'ny andro Pentekosta ihany dia isaky ny fety Pentekosta vao ao anatinao. Dia hoe androany zany anao vao fenona zany, isaky ny Pentekosta anao vao anao rendez-vous amin'ny fahafenona, laingany devoly zany. Fa ny fanamasina tsy anao no nangataka azy fa valibavaky Jesosy ho anao izy amin'ny finoanao ny sy fandraisanao an' Jesosy. Dia hozy Jesosy ny fitoerany ao anatinao mba ho eo aminareo mandrakizay. Ny fanahy amin'ny fahamarina izay tsy azon'izao tontolo izao raisiny, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy. Mitoetra izy hono izy, dia iza koa ho ao anatinareo. Roa zany ilay izy eo amintsika amin'ny fanamasina sy ao anatintsika amin'ny fanamasina. Tsika zany dia manana ny fahafenony tanteraka. Izy miaraka amintsika, izy eo ambonintsika, izy ato anatintsika, izy eo amintsika. Eo amintsika izy mitaridalana, ato amintsika izy manovantsika anahaka an'i Jesosy. Romana 5:5. Fa ny fanantenana dia tsy mahamenatra, fa ny fanan'Andriamanitra izay noraisintsika ao anatintsika dia izy no mitondra ny fitiavan'Andriamanitra. Zany hoe tsy afaka anana ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny ny olona tsy manana ny fanahany. Zany no mahatonga ny fanamasina afaka niaritra amin'ny fahalemen'ny olona, satria nahazo aina tamin'ny fahatanteran'ny olona anankiray na feno fepetram-pahamasinana. Fa natao fanan'Andriamanitra izy tamin'ny endriky ny voromailala, fa natao hoe fanamasina izy rehefa nandresy tao amin'i Jesosy. Jesosy ny olona tanteraka indrindra tsy nahita nota sady tsy nanota. Andriamanitra tonga nofona so teo amin'ny olona mba hamonjy ny olona nanota, ampandresy ny olona amin'ny fahotana sy hanafaka ny olona amin'ny ota. Zany mahatonga anao afaka hanatena famindram-po isan'andro, satria tsy tonga hanameloka anao izy raha mbola isan'ny velona ianao, fa tonga hamonjy ianao izy ary miandry ny fiverenanao noho ny fahasoavany sy ny famindram-pony. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra.
dia mahafantatra ny zavatra mitranga rehefa nandresy teo amin'ny nofo tanteraka tao hoe Jesosy ny fanamasina dia afaka mampandresy izay laim-panahy koa satria nidina naka ny endriky ny nofo Andriamanitra mba hoentiny teo amin'ny nofo hosaziana teo amin'ny azo fijaliana izay mampahoro nofo hananany nofo rehetra fanantenana fa afaka hisitraka famindram-po sy fahasoavana maimaimpona amin'ny alalan'ny finoantsika an' Jesosy izay rehetra minoko anandray an' Jesosy ny bebaka tamin'ny fahotany ary niala tamin'ny faharatsiny rehetra midika ny fanadiovan'Andriamanitra anao amin'ny rany dia tanteraka amin'ny alalan'ny fanananao ny fanahany satria miara-miasa ny fanahy sy ny rà latsaka ny ràn' Jesosy ho famelan-keloko tahaka ny rany Abela ny teny ny apanga ny rahalahy ny teo anatrehan'Andriamanitra fa ny Kristy kosa miteny tsara lavitra amin'ny famindram-po satria ny feo any rany Abela no entiny fanahany teo anatrehan'Andriamanitra ary ny feo any rany Jesosy no entiny fanahy manamarina anao rehefa miteny amin'ny alalan'ny fanamasina ny ràn' Jesosy dia manome profo sy vavolombelona eo amin'ny fiainan'ny olona izay nandray an' Jesosy noho ny fahasoavany amin'ny fananganana anao amin'ny fiaretany aminao amin'ny faharetany miaraka aminao mandra-pahatonga anao eo amin'ny dingany fahatanterahana ozy Jesosy aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahana ianareo zay ny an-danitra zany no mahatonga antsika tsy mijanona teo amin'ny fanamelohan-tena raha mbola misy tsy fahatanterahana tsy midika zany hoe hitoetra eo amin'ny tsy fahatanterahana noho ny fahasoavana satria miasa ny famindram-pon'Andriamanitra tsy zay ny tiany ny tenin'Andriamanitra ho lazaina fa isika mampiasa etaeta po ao anaty iaina ny fahatanterahany manaikotary ny fanamasina manaraka tsara tsika manaikotary ny fanamasina mba ananantsika fahatsapana ao anaty fandrosoana fa raha sendra misy tsy fahatanterahana dia verina aingantsika miteny amin'Andriamanitra hoe tena tsy netiny nataoko tsy tiako intsony iny zavatra nataoko hatramin'izay iny tsy ny tsara izay sitrako ny vitako fa ny ratsy izay tsy sitrako manenina Andriamanitra fa zany etaeta-poko zany dia tiako renao mangataka aminao ny fanamasina zay mamparakiletosy azy manampy anao izy mibosta anao izy ankahaly zay zavatra alan'Andriamanitra ary ity zay zavatra tian'Andriamanitra iainanao ary anatanteraka zay zavatra tian'Andriamanitra ho tanterahanao ahitsy zay zavatra hitan'Andriamanitra mombanao ino kely ane mahafantatrareo ve zany no endriky ny fahafenony sy ny fiasany ao anatinao mihoatra lavitra no reo zavatra tia ny devoly amin'ny lina lalana ny fifantohanao amin'ny manifestation sy ny zavatra mitrangy aty ivelany ny antoka omen'Andriamanitra anao ao anaty rehefa tonga etaeta sy fitarainana ao anatinao ny anaiky ny fitariany ny aina ny sitrapony azay no mahatonga amin'ny Paoly laza fa ny fanahyn'Andriamanitra dia miara-milaza mifanahintsika misy accord misy fifanekena ao anatin'le izy ianao zany rehefa mandray sitrapon'Andriamanitra zaraina dia tokony renao ao am-ponao zao fahamarinana zao hoe zany fahamarina tian'Andriamanitra iainako zany dia fahamarinana tiako anova ao anaty hitarafana ny fiainako hifanaraka amin'izany zavatra tenenin'Andriamanitra amiko zany zay le révélation mendrasotsika izao zany révélation zany dia misy tenim-panosina tonga ao misy tenim-pahamasinana tenim-pahamarinana tenim-pahananganana voarainao le izy dia mila tonga fandresen-dahatra ao anatinao ny safidinao tena tian'Andriamanitra ny miara-miasa amin'ny safidinao fa tsy afaka manao amboletra izy
Raha tsy tonga etaeta ao anatinao ny anao ny sitrapony, tsy ho tonga fiainanao ny oaraka ny sitrapony amin'ny fandalovanao eto ambonin'ny tany. Zao nefa ary fiangonana dingana farany alalany anao dia tsy ianao nampiasainy averiko, fa ianao nanaiky esany fanahy, fa tsy hoe ampiasainy fanahy aloha. Nekenao le teny tonga etaetanao dia lasa feo amin'ny fanahinao le izy, lasa feo amin'ny fanahinao mitaraina. Dia hitan'ny fanahy masina fa mitovy le etaetanao sy le zavatra andrasany aminao. Vao midélivrer, vao manomboka manafaka Andriamanitra, vao manomboka manomenao Andriamanitra ny fanabiny. Fa tsy misy no hoe vavaka fotsiny amin'izao no asandratrao nefa tsisy fandresen-dahatra ao anatinao. Zany no mahatonga an'ireny olona be dia be reny taraiky eo am-panontana dia miafina ao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra azy fotsiny. Nefa Jesosy niteny raha iverina izy dia tsy ho fantany ianao. Inona ary ny tianao hoe ampiasaina be mahalala an'Andriamanitra fotsiny fa tsy fantany? Sa olona manana ny feo amin'ny fanahy iray amin'ny fanahy masina eo anatrehany fa hanao ny sitrapony dia mba ho fantany amin'ny fotoana iverenany. Tadidiro kristianina, tsy tian'Andriamanitra tsika andalo an'ity tany ity tsisy an'Andriamanitra zany. Satria no tsy karazan'olona ny foronina ahavita tena, fa ny foronina ianao ho iray aminy ary iankina aminy. Ho jerentsika izay tapany faharoa izay. Tiavo, ajao, ekeo, fa masina ny fanahy masina. Tamin'ny andro Pentekosta dia nidina ny fanahy. Rehefa niaritra tao ambonin'ny efitra ambony rihana mpianatra ny ara-mivavaka ary voalaza fa niray saina. Raha vao tena misy unité, eo amin'izay le dingana ambony ny communion. Ny communion ianao sy Andriamanitra, fa ny unité ianao iray amin'Andriamanitra. Ary tsy afaka ho hitanao ny fatran'le unité raha tsy misy unité entre samy mpanompon'Andriamanitra sy isika rehetra aloha. Satria ny pratika an'le fampiarana an'le unité amin'Andriamanitra dia ianao mampiatra an'le unité mpamasinana amin'ny rahalahinao sy ny piretam-po aminao ao amin'ny Kristy. Rehefa niray saina tao amin'ny efitra ambony rihana mpianatra, vao nidina tahaka an'le lafo mihitsy ny fanahy masina satria foana tao anatin'ny fitokanana mivavaty fosafosa. Lela mitary andela le izy. Zany hoe zay zavatra mivoaka avy ao anatinao dia zavatra mifanaraka amin'izay zavatra andrasan'Andriamanitra aminao ny amin'ny rahalahinao. Tsy karazan'olona hoentin'ny fo makalaza zavatra tsy izy eo amin'ny rahalahy, fa miray fo amin'ny Kristy manana ny fo nonena ny hafa sy mivavaka ho azy. Amin'ny fomba ahoana ny tena antsika fiombonana sy firaisana amin'Andriamanitra nefa tsika samy tsikato azy mbola mifakahala, mifampialina, mifanenjika, misy clan. Tonga ho ny Pentekosta miandrandra afo atompo. Tovy afo mirehitra aloha ny ato vao mivoaka ety le izy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Mirehitra ho amin'ny fitiavana ny rahalahy samy rahalahy. Mihevitra mirehitra ho amin'ny fiombonana tanteraka amin'ny firaisam-po, firaisatsaina, fahadiovam-po, firalahiana masina, fifampitsimbinana, fifampiheverana, fifanampiana, fifampahazakana. Zany ny unité tadiavin'Andriamanitra. Hitanao amin'izay rehefa mitady an'Andriamanitra ao anaty fiombonana ianao dia ianao sy izy irery. Fa rehefa miombona amin'Andriamanitra ao anaty unité ianao dia ianao sy ny assemblée.
teneny eo akaikinao miova ny zavatra rehetra. Averena miova ny zavatra rehetra. Mahita eo aminao manomboka androany hoe ny fahatsaram-piainam-pahamasinana, fiainam-pahamarinana, fitiavana tsisy fiatsaram-belatsy, tsisy nofo hitatsono hoe fa Andriamanitra kopia mihitsy no hitako ny fiainanao. Marete ho an'Andriamanitra. Tatry ny Pentekosta daholo amin'izay ary. Halleluja. Efa nizalaiko matetika eto amintsika fa ato amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy tranga lehibe anankiroa niseho teto ambony tany. Maneho amintsika fahasamihafana goavana tamin'ny fomba namangin'Andriamanitra ny tany izy ireo. Ary io nandresantsika lesona androany. Resantsika lesona androany le izy hoe atraiza sy amin'ny fomba ahoana nisehon'Andriamanitra teto tany tao anatin'izany famangina roa lehibe zany. Ary io famangina roa io tena voalaza ny soratra masina mihitsy hoe nitovy ary nidina Andriamanitra. Ohatra izay mihitsy ny zavatra nitranga tao anatin'ireo etsika lehibe anankiroa nataon'Andriamanitra ireo. Zany hoe samy asa n'Andriamanitra izy ireo. Saingy andraisana lesona lehibe amantarana ny eo am-pon'Andriamanitra ho antsika zanany ihany koa. Mihaino tsara ve nareo? Miangavy ianao tena omeo ny sofinao dia mifatoa tsara fa izaran'le izy a. Ny Pentekosta dia fotoana anankiray nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany. Ny tao am-pony miarihary ny amin'ny hoe ho vavolombelony ny mpianany. Fa ny famangina voalohany nataon'Andriamanitra ny Genesis toko voalohany kosa dia fidinan'Andriamanitra nanao zavatra mifanohatra tamin'ny Pentekosta. Ny Genesis toko faraika ambin'ny folo manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Ao anio vakiako hoe dia enoy tsara le izy. Ary ny tany rehetra dia iray fanonana sy iray fiteny. Ary raha nifindrafindra ny antsinanana ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinary izy ka nonona teo. Ary nresadresaka hoe izy andetsika no boriky ka andoatra azy tsara. Ary ny boriky nataony solombato ary ny asfaltana nataony solondrihatra. Ary hoy izy andesika no tanàna sy tilikambo atsika ka ny tapony atakatra ny lanitra dia anao izay azahoantsika lasika fandrao hiely ny ambony tany rehetra isika. Dia nidina Jehova io amin'izay. Dia nidina Jehova izany tanàna sy ny tilikambo izay nataony zanak'olombelona. Ary hoy Jehova indro iray fokony olona sady iray fanonana izy rehetra. Ary ity vao fiandohaniny nataony koa izao dia tsisy azo sakanana na inona izay saintsaininy atao. Aoka isika hidina ka eny no anokororoantsika ny fiteniny mba tsy hvkl-mission teny izy. Dia taony nampelezan'i Jehova azy hiala eo ambonin'ny tany rehetra dia nitsahatra sy nanao ny tanàna intsony izy. Koa izany nanaovana ny anarany hoe Babela. Fa tao Jehova nanorokorony ny fiteniny tany rehetra ary taony nampelezan'i Jehova ny olona hoe ny ambonin'ny tany rehetra. Zany hoe tamin'ity zavatra ity nidina ohatrany tamin'ny andro Pentekosta Andriamanitra. Fa nampisarabazana ny olona tao anatina projet niraisany olona. Tsy niankina tamin'Andriamanitra fa ho amin'ny fierteny. Za teteny aminao fa fetsy be ny devoly fifanahy Babely io miditra hatrany am-piangonana. Satria le fototra mihitsiny tao anatin'le fanorenana nahatonga an'Andriamanitra nidina no ohatra ny olona. Le toetra ao anatin'ny olona te hanana fierté hiavaka amin'ny hafa na dia eo ampanompony an'Andriamanitra azy. Te po te hifaninana, te hisongadina, te hirehatra, te ho metimety kokoa. Mahafantatrareo? Mody ara-panahy zany le izy fa esprit de Babel le izy. Nidin'Andriamanitra fa nanohatra Andriamanitra. Natao hoe avonavona. Dia ny fampiasanao na ny talentanao azy sy ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao. Tsy ho amin'ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra tompony. Fa mba hiavanao amin'ny hafa anindraindrananao ho amin'ny tanjona azahoanao laza manokana sy voninahitra. Hitanareo, zany no hitan'Andriamanitra motivation ny olona no hitan'Andriamanitra fa diso.
Inona motivation ny olona? Nanao zavatra avo be izy anakatra ny lanitra mba azo laza. Sy ely eny amin'ny tany ny voninahiny. Inona ny anaran'izany? Firiariana. Firiariana ny anaran'izany. Olona manangana zavatra goavana, miray saina, tsy mila n'Andriamanitra, tady laza, voninahitra ho an'ny tenany. Nareo ve tsy mahita fa sahala amin'izany no ampony izay rehetra manao zavatra tsy miera amin'Andriamanitra, tsy manao zavatra anankiray amin'ny fiazany eto ambony tany mba ho tafavoaka sy songadina, anehoana fa mahavita zavatra izy. Zany hoe Andriamanitra zao tsy tia toe-po dedaka. Katsaka laza sy voninahitra fatratra amin'ny toe-po, te ireare maneho sy miseho fa mahavita zavatra eo amin'ny nofo. Satria manan-tsaina na manam-pahalalana. Tsy ahitana soritra na toe-po manome voninahitra n'Andriamanitra na dia mivavaka ihany azy sy mahalala n'Andriamanitra. Inona no nataon'Andriamanitra? Nidin'Andriamanitra dia nisakanan'Andriamanitra ilay izy. Eto no ahitako ny famarinan'ny tenin'ny Jakoba toko 4:5. Fa manome fahasoavana bebe kokoa izy. Fa Andriamanitra dia manohatra ny mpiavonavona. Fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Nidiny izy eo amin'ny Genesis 1:20. Fa io fidinana io dia fidinana nanakororoka ny fitenin'ny olona. Lasa tsy mifankahazo ny olona. Sarabazana mba tsy ahafahan'ny olona manozy zavatra ataony amin'ny firiariana sy laza ho an'ny tenany. Tsy misy idiran'Andriamanitra. Ny antony voalohany, ny olombelona dia miforon'Andriamanitra iankina sy ombona aminy ary iray aminy. Ary ho fantsona nomezana voninahitra azy ny fisinao. Noho izany aza manao zavatra hikatsana voninahitra sy laza ho anao. Fa metezi ho fantsona ra-piombonana aminy hikatsaka laza sy voninahitra ho azy. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Nidin'Andriamanitra. Zavatra ray no nikitian'Andriamanitra koa teto. Fiteny. Tonga ty Andriamanitra hoe stop. Dia nijanona le fiteny. Ny olona miresaka aminao na miarahaba anao teo eo ihany. Manao anao zdratvotsy. Tonga dia rosianina. Tonga ty izy le koreana. Agneseo. Dia lasa nikambakambana ny tovy fomba fiteny dia nanomboka rava le projet satria tsy mifankahazo fomba fiteny ny olona. Tamin'ny andro Pentekosta, nidin'Andriamanitra fa niakatra tao amin'ny efitra ambony ny olona iombona amin'Andriamanitra fa tsy nisaraka tamin'Andriamanitra tahaka ny Genesis 1:20. Rehefa fiankinana amin'Andriamanitra no mampiakatra anao ao anaty la retraite dia hamangy anao ny fanahy masina hanovanao sy hampietry anao mba hisandratany sy hamenonony ao anatinao ny fisiny bebe kokoa. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra nitranga? Nikasihan'Andriamanitra koa ny fiteny. Lasa le olona avy any amin'ny samy hafa fiaviana nisaraka tao Babela. Lasa tonga tao Jerosalema rehefa feno ny fanahy ny mpianatra. Dia napetraka Andriamanitra tao ambava ny mpianatra ny langage ny olona very tao Babela mba azo izay zavatra zaray mpianatra ny olona rehetra tao Jerosalema. Zay no mahatonga anay tsy mitory aminao zavatra ny tany apakatra ny fiertenao amin'ny apetsahany zavatra anananao, fa mitory ny fahafenoany fanahy mba hampietry ny ao anatinao isandrata ny fahafenony. Enoe, rehefa feno azy ianao dia anomboka ho ataon'Andriamanitra tanteraka ao anatinao ny fanekeny. Zany mahatonga atsika ny lanitra ho atsika tsy hoe eto an-tany satria feno ny zavatra rehetra tsika, fa ny lanitra ho atsika satria nandalo Pentekosta tsika dia tsy mahazo misaraka amin'ny fanatrehany. Tsy marety ka ao an'Andriamanitra. Tsy mety amin'ny olombelona ny fiainana mandeha irery. Raha vao mitady handeha irery ianao fa tsisy an'Andriamanitra dia tsy mety io. Satria ianao ny foroniny iombona aminy, foroniny ho iray aminy.
nidin'Andriamanitra nandrava fa tsy nanampy ny olona amin'ny projet toy ny tsara hita maso fa tsy mampety ara-panahy. Rehefa jerena nefa ny Genesis 1:20 raha pitaina amin'ny asa toko faharoa dia zavatra mitovy mihitsy no nitranga fa samihafa ny fisehoany. Satria Andriamanitra nidina tao amin'ny Genesis 1:20 ohatrany koa nidina izy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Fa tao amin'ny Genesis 1:20 Andriamanitra nampizara ny olona tamin'ny fiteny sy ny fankahazo. Fa tao amin'ny asa toko faharoa Andriamanitra nanome ny olona ny fiteny samihafa tamin'ny mpianatra ifandraisan'ny olona mba hahafahan'ny olona mahazo izay zavatra tian'Andriamanitra ho ampitaina. Rehefa zavatra tian'Andriamanitra ampitaina no ampitainao dia manampy ianao ny fanahy masina mba azahoan'ny olona an'izany. Fa raha ianao dia ampita zavatra tsy asain'Andriamanitra ampitaina ho amin'ny fiertenao dia tadidrio hidin'Andriamanitra nohatra an'izany. Mody mety fa niakatra ny le plan fa tsy maka izy io satria tsy ao Andriamanitra. Mitovy ny Genesis 1:20 sy ny asa toko faharoa fa vokatra roa samihafa tena mifanipaka ny zavatra niseho. Testamenta taloha dia maneho ny tilikambon'ny Babela, fa tao amin'ny testamenta vaovao kosa dia naneho ny andro Pentekosta. Tamin'ireo tantara roa dia nisy olona maro mivory, ndray saina daholy na le tamin'ny Genesis 1:20 le tamin'le Genesis tamin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Ary voatsindry tsara fa nisy fomba fiteny voakitika tao ary Andriamanitra daholo no nikitika an'le izy. Le voalohany tsy mifankahazo fitenin'ny olona, fa le faharoa lasa mifankahazo ny fomba fitenin'ny olona. Ary toa amin'ny fiteninay zany tenenany teny zany. Izahay koa izy le italiana, toa izy koa le afrikanina, ary toa amin'ny teny congolais izy zany. Wow, miteny malagasy iry. Na samihafa andreo zavatra anankiroa ireo ny tanjona sy ny motivation. Amino fa kitian'Andriamanitra tsika amin'ny andro Pentekosta ity. Hitanareo ohatra ny ao anatintsika foana ny kitian'Andriamanitra. Izy zao mahatsapa hoe tena ny ao anatiny mihitsy ny kitian'Andriamanitra. Firy zao manana projet be dia be anao amin'ity taona ity, fa za te hiteny aminao aza miainga mandeha ao anatina projet tsy misy mifanohanan'Andriamanitra zany. Fa raha vao fierté, te hiavaka, tenao an'ity, ho an'ny anaranao, ho an'ny taranakao, ho an'ny ninanao, mba ho tombontsoanao, dia enao no hita fa rôla, dia hozy Andriamanitra za koa gôle. Tsy maintsy aty amiko ny varahany io e. Zao ny angatahako aminao, aza mianatra mandeha irery tsy misy mifanohanana zany. Aza mianatra mandeha irery tsy misy mifanohanana zany. Miakina aminy fa ny tao-po mpianatra raha hiakatra tao amin'ny efitra ambony rihana ny ray saina izy hitady an'Andriamanitra, hiombona amin'Andriamanitra, ho fenon'Andriamanitra, fiankinana sy firaisana amin'Andriamanitra. Tanteraka. Tao Babela ny olona miteny hoe andao tsika namboatra toerana avo dia ataontsika manerinerina ho any an-danitra mba hitombo ny lazantsika ary ely amin'ny tany mihitsy. Dia hanokatra ny lanitra amin'ny herin'ny fisainany, hanakatra ny lanitra amin'ny herin'ny fisainany, amin'ny fahalalana maha-olombelona azy, te ho hita sy hametraka tantara eto an-tany ho amin'ny laza sy voninahitra ho azy. Vakio tsara ny tantara e. Mpianatra kosa nefa tamin'ny andro Pentekosta tsy nitady niakatra sy hanangana zavatra ho voninahiny, fa nakatosy ny andry, ny vavaka. Ary tamin'izany dia nidina nitovy tao amin'ny Genesis 1:20 Andriamanitra, fa tsy vokatra samihafa no niseho. Enoy tao Babela ny olona nitady hisandratra ho an'ny tenany tsy misy Andriamanitra, fa tamin'ny Pentekosta Andriamanitra nanandratra ny olona izay niankana taminy. Rehefa mietra ianao dia sandratra Andriamanitra, fa raha vao miabo ianao dia ahetrin'Andriamanitra. Ty misy fahamarinana mazava ho anao. Rehefa ianao no mitady voninahitra ho anao amin'ny zavatra ataonao na amin'ny zavatra tsanganao ametraka ny anaranao, dia tsy miaraka amin'Andriamanitra fa ny fanahy Babela no ao anatinao. Na goavana sy mahatalanjona ary zany. Andriamanitra kosa mankasitraka sy maneho ny fanatrehany, mameno anao rehefa tena hita ny fa mitodika aminy ny fonao. Ary fataro, Andriamanitra tsy mitady projet mamiratra be aloha, fa fo joli, tena fo
mety be mihitsy mifaritsy amin'ny sitrapony. Fo feno fanetretena ny tadiaviny. Andriamanitra tsy mitady tilikambo miakatra any an-danitra fa mitady fiainana izy amina toe-po mampidina azy hanovanao sy hameno anao ny fisiny. Andriamanitra tsy miteny hoe aza manorina ny ninona na aza miasa fa ny toe-po fotsiny ambroary mba tsy famatotra amin'ny zavatra tsanganao ho fiertenao zay zavatra ataonao ho fanomezam-boninahitra azy ary ho azy rery mandrakizay. Aoka isandratra amin'izay zavatra rehetra ataonao ny anarany. Maninona hoe avereno isandratra amin'ny zavatra rehetra izay ataoko ny anarany. Ny tena hery mifanamasina dia rehefa iny ianao hiarany zavatra mavesatra sy tena mampalahelo anao iny dia eo ianao mamela heloka. Zany atao olona feno mifanamasina sady feno hery mifanamasina. Eo amin'ilay fotoana mihitsiny aza mbola miteny hoe feno fanamasina za tena feno fanamasina. Ahoana ka ianao rehefa feno fanamasina? Likrasotokorabia sentekrege. Eny. Oui. Taitra be fa tena feno fanamasina ianao. Fa ny olona tena feno fanamasina rehefa iny ianao hiarany zavatra mavesatra sy tena mampalahelo anao iny, mahay mamela heloka. Dia manomboka mijery anao ny olona, tsy fon'olombelona zany. Dia tsy rehefa tsy fon'olombelona ilay izy, dia fon'Andriamanitra. Eto amin'izay apiditra n'ilay hoe union. Hitanao ny union dia tsy azo tarafina amin'ny alalanao raha tsy ao anaty fiarahamonina. Fiarahamonina miainga azy ao an-tokantrano. Jereo fa ny hoe feno fanamasina dia ohatran'ny Stefanne. Nisy olona kosa avy ohatran'izany pastera fa ohatran'ny Jesosy rery nitako. Nisy ka. Sady nataon'Andriamanitra hoe feno fahendrenany nampitsangana n'Andriamanitra teo amin'ny seza fiandrianany. Nanome fifaliana n'Andriamanitra. Eritrereto hoe raha misy écran ngeza be eto dia hoe Barya ny finaliste amin'ny Coupe du Monde ohatra. Azonao? Amen. Zany dolo mikika dolo olona tia baolina rehetra. Manao amen, ataovy amen na tsara. Dia rehefa hoe manao finaliste zany Barya amina Coupe du Monde dia nafaty baolina ny ekipa amin'ny Barya. Efa minitra farany 0-0 le izy fa efa itsoka mihitsy ny arbitre napiditra Barya anankiray azahoana Coupe du Monde. Hitanao, haiko mihitsy le mampifalifaly anao. Ohatra ny feno fanamasina zany fahitako anao mitantara zany ohatra zany. Ianao ve tafapetraka eo amin'ny toerana misy anao io azy? Tafapetraka eo anao? Zavatra nahavariana anahy tamin'ny peterana nangana ny Dorcas tamin'ny maty, tsy niteny hoe nahita fahitana izy hoe nitsangana teo amin'ny sezan'i Jesosy. Fa Stefanina namela heloka an'izay nitorabato azy nampitsangana an'i Jesosy teo amin'ny seza fiandrianany. Toe-panahy mampitsangana an'Andriamanitra fa tsy zava-panahy. Tsy maretiaka ao an'Andriamanitra. Pasteur Rodolphe, mba hovakiana kely le aloha le izy fa ohatrany tsy azoko le zavatra tianao tenena. Ao are, asan'ny apôstôly toko fafito are. Ny 5:5 ka hatramin'ny 5:1. Fa Stefana feno ny fanamasina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Tsangana. Dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanetsy tadiny ka indray nirodona taminy. Dia nandroaka azy hoe nivelan'ny tanàna ka nitorabato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiany teo anilany tongotry ny zatovo anankiray tao hoe Saoly apôstôly tonga Paoly. Ary ny olona nitorabato an'i Stefanina izay niantso hoe Jesosy tompo raiso ny fanahako. Tena andohalika Stefanina ka niantso tao amin'ny feo mahery hoe tompo aza atao elo ny ane zao ody zao. Ary rehefa nilazana izy dia nodimandry. Feno fanamasina izy. Ahoana na feno fanamasina azy? Namela heloka izy na dia izay nitorabato azy. Ny anao mbola tsy mety hoe misy torabato akory fa misy zavatra somary tsy dia tianao loatra. Feno fanamasina ve no sady miteny tsy fantatra ny anozona n'ilay olona hoe Andriamanitra tsy andro ny lalo. Androko ihany. Taire, anao ny ale fa anany ny retoro.
tsy tokony zany ve nytenin'ny Stefana fa hatramin'ny farany tonga dia hozy Jesosy nitsangana teo amin'ny droite du Père. Ay, nafaty boly Stefana, nafaty nandresy ny kingdom, ny fanjakan'Andriamanitra. Halleluja. Izy efa maka aina mipetraka ny lasa natsangany Stefana amina toe-ponandrasany ao anaty unité, uniforme. Etereto Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana rehefa le foniny raha eo mamelany elony fa tsy fatany izay ataony. Iny koa Stefana nitoram-bato alohan'ny faty, azo isaina ho elony ane zao vao tany zao. Mitovy ihany ny resaka ny fanaovan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny fanahy tao amin'ny Stefana namela heloka. Ary fantatry Jesosy fa mafy sy mangilifiry eo amin'le nofo le izy fa tsy maintsy mandresy ny volonté an'Andriamanitra. Tsy mora ane izy fa mila manomboka manaiky ianao dia zay ianao no arabaiko hoe velo ny fanamasiny ianao. Mety tsy tianao eny zany fa ny andrasanao rehefa miteny hoe herin'Andriamanitra dia zavatra fa toy ny hoe hetsika sy fahagagany tamaso. Ny tena herin'Andriamanitra dia miasa mahery manovanao sy mamoaka ny endriky Kristy amin'ny alalanao sy ny fanoloran-tenanao aloha. Iny no tena voso marary ary maratra noho ny ataon'ny olona iny mihitsy vokatry ny fiasan'ny herin'ny fanamasina satria feny be anao mavita mamela heloka, madio fo tsara. Lehibe zany eo mason'Andriamanitra. Tena zaka ny fanamasina tokoa ianao lahy ny dikan'izany. Ary tena olona arabaiko manokana fa tsy hoe mahay mitory teny be satria feno ny fanamasina, fa olona tena nampiasain'ny fanahy ary mitobaka ao anatinao ny fanahy, ary tena olona ara-panahy ianao. Ny herin'ny fanamasina dia mahazaka anao hitoetra ho marina sy honnête foana. Rehefa misy le karazana langa mampirisika anao hiova iny ho amin'ny tombontsoanao ao anatina tranga anankiray. Ohatra ny mety mandanga kely fotsiny ianao dia mahazo tombony be. Dia eo mihitsy ny fanamasina no mijery hoe feno anahy sa tsy feno anahy. Mety hoe misy zavatra kely ilaina eo mandanga fotsiny io satria zavatra langa kely io fotsiny voatsiny dia eny rehefa avy eo mangataka famindrapon'Andriamanitra fa délivrer aloha le miliara. Ny olona feno fanamasina dia honnête. Raha hoe fomba fiainan'ny rehetra mihitsy zany dia tonga ny an-danitra daholo ny rehetra dia tsy naninona. Fa za te teny aminao tsy fomba fiainana zany fa nisy olona tena nijoro hatramin'ny fahafatesana ho martiora na teto Madagasikara aza noho ny finoany an'i Jesosy. Raha mbola ino zany Jesosy zany nareo dia mbola mivavaha fa ho avy zay miaraka amin'ny lefina. Dia nijoro le vehivavy bevoka tao fiadanana martiora. Hoe zay tsy vadika amin'i Jesosy, honnête. Hatramin'ny ainy. Ny ainao ane mbola ambony noho ny miliara sy ny négociation zay ataonao. Fa zao misy indray zavatra mila mandanga kely fotsiny. Le izy ohatry ny kely fa be le izy satria eo ny andrasan'Andriamanitra anao hoe honnête venao sa tsy. Maneho ny herin'ny fanamasina ianao amin'izany. Ary rehefa mandafaly tony ianao amin'ny fotoana tena ahafahanao manota, tokony ianao betisy. Tena reny nofinao fa miety mihitsy le ary tsy sakana kanefa vitanao mandahy. Tena izay ianao no atao hoe miaina sy mandeha amin'ny fahafenon'ny fanahy. Ary olona tena miaina amin'ny fiainana feno Pentekosta. Ary le Pentekosta tena tonga dia mitambatra mihitsy. Jesosy tany anefitra. Luka 4:4-7. Ny fahafenon'ny fanamasina dia mahatonga ny olona anankiray tsy aina ny fitarian'ny nofo sy ny filana. Na vita nandà Jesosy, tsy hamadika ny vato ho mofo na vita ny ary zany satria nona izy. Dia hozy izy Paoly ao amin'ny Galatiana 5:5-9-20.
Inona le asan'ny nofo reo? Resantsika foana amin'ny fanahy fa ndao mba resantsika koa ny amin'ny nofo. Fa hoy za mandeha araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary ny fanohitra izy roa mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny fanahy nareo dia tsy mba ambany lalàna. Fa miariarana ny asan'ny nofo ny tany saina eo amin'izay. Fijangajangana, inona hoe? Falitona, fijejojejoana, fanompo-tsampy, fanaovan'ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilà, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokonana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany izay lazaiko aminareo. Tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Enitsika zao zany zavatra izany. Dia ireo voatanisa rehetrarehetra ireo ho atsika rehetrarehetra ireo mametraka an'ity fanontaniana ity. Mbola eo amin'ny nofo antsika sa tena ara-panahy marina androany maraina? Par rapport ny zavatra rehetrika hatramin'izay mandra-pahatonga ny androany. Fa ny teny farany eo dia ozy izy rehefa avy eo tena nandritra anterina ilay teny farany a. Lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny fa tsy miova amin'ny fanambarako. Fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsisy mihitsy eo ambany eo hoe par sa grâce na noho ny fahasoavany. Ny zavatra nitanterin'ny apôstôly Paoly. Hitanareo amin'izay, irosika ho any amin'ny unité. Nefa mbola misy nofo miazona. Eto amintsika ve mbola misy fampiandany? Ataoko amin'ilay maivamaivana eritreretin'ny sainao hoe tsy dia za kosa aloha tsy mijangajanga amenna. Halleloja. Za kosa aloha tena le hoe resaka falitona loatra nefa tsy zakako loatra ny fampotsampo zany tsy ao anatin'ny listritsika pastera fandrafiny zany aloha ahoana moa ary to mbola misy kaiky eo amin'izay zany manomboka misy le izy. Fifandirana ohatrany samy tompo-kevitra sy marina zany tsisy milatsaka mihitsiny mba hoe iray fo. Fa raha vao misy hevitra tsy mitovy dia efa iny ianao fenao gendarme ao amin'ny tanàna atahorany. Fiafinafonana, mifampiandany, zay porandrianina. Amin'ny fomba hoana ny isin'le unité tian'Andriamanitra mety eo amin'ny fiainantsika. Mbola tsy tanteraka ho famelan-keloka akory antsika fa vokatry ny fanahy kosa ao ambany ao. Mila feno fanahy masintsika. Androany hanao zavatritsika rehefa avy eo. Ino ny zavatra ho ataontsika? Raha mbola hitanao fa mbola misy zavatra natramin'izay kely indrindra azy tsisy fifohazam-panahy zany raha tsy madio fo ianao. Raha mbola misy zavatra hitanao ao anatin'ireo mbola ohatry ny ainanareo na ao an-trano ohatrany hoe miaina fotsiny fa dia mavesatry ny fiatsaram-belantsika eny manomboka ao an-trano dia iny ihany no entina mivoaka ny ivelany dia avy eo koa ianao koa fiatsaram-belantsika ely. Ny fiatsaram-belantsika manko dia zao tsara ivelany fa ny ao anaty tsy izy mihitsy. Fa tsara ny ivelany fa tsy ile ao anaty. Tsy mitovy amin'iny ivelany iny le ao anaty mahatonga hoe fiatsaram-bela imbela tsy. Ny olona zany miran'le hoe imela misaotra fa ny anao hoe imbela tsy. Tsy marety inona zavatra ilain'io nofo? Fahafinaretana, filana, fanamorana amin'izay zavatra mampety eto an-tany. Isariany anao amina favarim-barianana amin'ny linon'ny satana lalana anao amin'ny fiakofana tsy ho an'Andriamanitra fa midevoly miafinao ambadiky ny fitaovana. Ny fanahy masina dia manosika antsika sy mitarika antsika, tena mitarika antsika eo amin'ny fiainana feno fanekena sy fankatoavana an'Andriamanitra. Zany no antony nandray azy ampijoro antsika ho vavolombelon'i Kristy zato isan-jato anomana antsika ho amin'ny fotoam-pampakarana. Vonina ve ianao? Andao ary ho feno fanahy masina.
aza mieritreritra afo aloha fa mila miray saina vao tonga ny hafa. Ndao aloha anamboatra mifotsika mba hanina firaisan-tsaina tanteraka. Avotsoro any zay raha lanao rehetrarehetra eto aloha tsika manomboka eto zao. Mpenakavy koa mamotsitra tsara ny ao anaty mba ho libra. Io nofotsy amelanao zany io e. Ary ny devoly eo izy miditra fa eo izy nandresy ny evatra amin'ny voalohany. Eo amin'io nofo. Eo foana no teno sitomina midina. Sitomina midina. Sitomina dia mavesatra laveny ianao. Ny ataon'le mpendraikitra ane pasteur tena. Dia avy eo ndray le rahalahy koa ane tena misy tena rahalahy tena. Nefa izy amin'ny teny hoe rahalahy. Le ranabavy ihany ny anarany. Fa tsy hoe rafovavy na rafolahy. Tepola izy. Ndao tsika mela sy amotsitra fotsiny atoky ny herin'Andriamanitra hitarika sy amboatra ny olona tsirairay avy fa tsy anjarantsika zany. Fa ny anjaranao diovy ny fonao. Miana amin'ny fiainam-pahamasinana. Atao vitan'Andriamanitra fianao olona manolo tena tsara ho amina fitondran-tena tsara. Anome voninahitra an'Andriamanitra. Ianao olona mana-tsafidy fa tsy tompo-tsafidy fa an'Andriamanitra zato isan-jato ary manaiky amela heloka amin'ny fotoana rehetra. Tsy hoe isaky ny misy fotoana azo amelana vao mamela fa vonona ho amin'ny fiainam-pamelana mandra-piveriny Jesosy. Raha ohatra ka Stefana le lehilahy dia ianao zay. Fa raha ohatra ka tsy lehilahy Stefana fa Stefania indray dia ianao indray zay. Raha vehivavy ianao. Amen. Dia ndao tsika mba ho karazan'olona ampitsangana an' Jesosy. Mitsangana an' Jesosy ary rehefa eny amin'ny raha lanitra na izy hitsangana koa e. Tsy miseza fiandrana fa mitsangana eny amin'ny raha lanitra. Meo le toe-po dia ny eto an-tany ampitsangana azy any an-danitra. Tsy ezaka ao le izy fa mety ezy ho tarihin'ny fanahy. Mety ezy angetaeta ao anatin'ny fonao mba ho ray fanambarana amin'ny fanahy ny fandresen-dahatra ao. Izy anafan'Andriamanitra anao sy ijoroanao araka ny sitrapony. Halleluja. Sotia tanana mafy an'Andriamanitra. Amen. Tsangany amin'ny toerana misy anao dia ho fofainy amin'ny lanitra ny tananao. Misaora azy amin'ny fonao manontolo. Tekasitraka sy ny voninahitra anao zay Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fotoana. Misaotra ny amin'ny hery. Misaotra ny amin'ny tanjaka. Misaotra ny amin'ny fahasalamana. Misaotra ny amin'ny famindrapo. Mbola ijoroanay eo amin'ny sitraponao mandrakandroany. Raha ifanantona amin'ny famelan-keloka tsirairay avy tsika mety ho ela mifandeha ny toe-draharaha. Fa tokony hiteny amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hoe manaiky ahy. Teneny hoe manaiky ahy Andriamanitra. Ianao zany rehefa avy ety amin'ity vohatra ity, tokony olona tarafiny manodidina sainy amin'izay toerana misy ianao hoe olona feno fanahy masina. Amen. Mety somary nisy fakisitinana kely ny fotoana ny elanao tany an-trano mandra-pahatonga teto. Fa rehefa miverina any ianao dia tonga dia hita soritra mihitsy hoe wow, tena Kristy marina ny ona taminareo tany amin'izany vohatra izany. Fa ahoana tena ohatry ny hafa be mihitsy ny fahitako anareo. Tondra afo mody. Amen. Toe-po tena hita hoe volamena. Alleluia. Rehefa iombona amin'i Jesosy sika, aza maika be mihitsy hoe tompo, ny antony tena iombonako latabatra aminao androany dia mba tena hoe feno fanahy masina dia izay mikasika ny ety amin'ny ririndrindriera tonga dia mahita ny ataony mihitsy. Tonga dia vao mikasikasika eo dia findrany fanahy masina. Tsy mila ianao mitory an'izany. Ny fiainanao fotsiny tonga dia ilaza an'izany. Ary zany tena mitsotra aminao tsy oro miracle zany ny olona tena iray amin'Andriamanitra. Ny antsangatanao azy io mamalo azy. Mamalo azy io. Ary raha mitsotra fa ho ataon'Andriamanitra le izy. Fa zao fotsiny mila miombona amin'Andriamanitra tsika. Mila iray amin'Andriamanitra tsika. Zany ny tsaroantsika eo amin'ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo. Ary mino fa zasy ianao ny antefanteny androany. Halleluja. Tikanao hoe tena maliko hoe
tena tiako indrindra lalany foko ianao Jesosy ô, tsy atakaloko an'izany iza, tsy hosoloko ninone hatramy farany ny tsika sy anao, hatramy farany. Afoky nafoky izay maminy foko ety teo ameko anao, nandao ay azy izao tontolo izao, sady alaminao, nafaly ao malahelo ao tefonanao, narary ao nali ao tsy milaozanao, ka ity ao mivoady fanao, hanao hatramy farany. Tiako e tiako e, tianao e, tiako anao, tena mamiko e, mamiko e, tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy ô, tsy atakaloko izany, tsy hosoloko ninone hatramy farany ny tsika sy anao, hatramy farany. Afoiko izay maminy foko, afoiko izay maminy foko ety teo meko anao, meko anao, nandao ay azy izao tontolo izao, zao tsy alaminao, nafaly ao malahelo ao tevony anao, narary ao nani ao tsy milaozanao, ka ity ao mivoary fanao, hanao hatramy farany. Tiako e tiako e, tiako anao, tena mamiko e, malala ny foko ianao Jesosy ô, tsy ho atakaloko, tsy hosoloko, hatramy farany ny tsika sy anao, hatramy farany. Tsy atakaloko an'izany izy, tsy atakaloko an'izany izy, sanaty Jesosy ô, ninone hatramy farany ny tsika sy anao, hatramy farany ny tsika sy anao, hatramy farany, hatramy farany ny tsika sy anao, hatramy farany. tena mamponareo ve zany izy zany? aoko zany izy zany tena hoe vokatry ny fo maneho akira-pitiavana eo anatrehan Jesosy fa fandresenidahatra lalina ao anatinao. Jesosy dia namboraka ny fony tamin'ny mpianany mialohan'ny alina izay namadiana azy.
rehefa nijery ny mpianana izy dia niteny hoe mahafantatrareo ve ozy izy fa tsy hinana mitony vokatry ny tany itony intsony ahy mandra-piavinareo any amin'ny fanjakako. Zany hoe tsy akisotro ranom-boaloboka mihitsy zany ny fiandrasany ianao. Ohatrany rehefa mijery ny langage ny Jesosy ao anatin'le fotoana amorahany ny ao anatiny fona raha miteny an'ity teny ity ohatrany hitako zany hoe mistress izy hoe gagné anao ihany ve izy sa tena sa sanatria tena votsitra ianao. Ndao zavaiko anao kely tsy Andriamanitra tsy mahay zavatra rehetra izy fa misy safidy zay nomeny ianao dia tsy afaka manotra an'izay na amin'ny fanahy masina azy. Rehefa mafy ny pression misy eto ambonin'ny tany satria meratsy zao tontolo zao dia koropaka Andriamanitra hoe ahoana ny azahoany ianao, fomba hoe ahitany ianao amin'ny fotoana anankiray andrasany ampakarana anao. So dia sanatria ohatra mivadiny loha teny an-dalana mba isan'ny natsoina ihany fa mifikitra tamin'ny tany ho fony dia mierika nijery an'izao tontolo zao izy fa tsy nandroso anjoara dia lasa vongatsira na isan'izay efa teny an-dalana azy. Dia ozy izy Andriamanitra zao hoe zao no ataoko aiza daholo ny ananako fahefana tonga dia ampiarako ny heriko sy ny voninahitro mba higagneko ny olona ho afohaiziko rangano fotoana fa so raha tsy afohaizina ny fotoana na ny olom-bo fidy aza manahy izy so na ny olom-bo fidy azy ho voafitaka satria misy zavatra mitovitovy efa manakaiky ny fisehoany amin'ny fahaiza-manaony. Hita maso ny fanio-pamantarana noentiny mpaminany santoka sy iraky satana andresena ny lahatra na ny olo mofidy aza amin'ny fanio-pamantarana sy fahagagana santoka. Dia Jesosy zao no mifety farany miaraka aminareo izy fa tsy soto ny tontsony mandra-piavinareo any amin'ny fanjakany ndraiko hiasa amin'izay ary zany eritreritra hoe naka retraite izy satria efa mafy miadra teto tany eo akavanany ray amin'izay miala sasatra ka izy lasa fa mbola niteny hoe andeha dia zao amboatra fitoerana ho anareo dia any amin'izay toerako ny toeranareo koa any aza malahelo ny fonareo saino tiako ampitaina aminao fa ianao ny fatoany ianao ny ao am-pony ny anananao fiainana tsara lavitra miaraka aminy ao le mandrak'izay no manino atsika efa lasa loha izy ary miandry ianao ao amin'ny toerana eo izy satria iverina apakatra anao ho ao aminy. Dia ozy izy tamin'ny alina zay namadiana azy nandray mofo izy dia nivakiny dia izy ty nitenako zay vakina ho anareo zao no atao ho fahatsiarovana misora azy. Taka izany koa ny rano fanekena vaovao sady mandrakizay zay nalatsanao antsika ho famelana ny fahotantsika mila vela ny fahotanao ao anaty fanekeny rano nalatsany dia mahazo miaina mpifaliantsika misitraka ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy aminy ahafahanao mandroso tsara sy manapa-kevitra anao ny sitrapony. Fa isak'izay mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoakontsika dia matsiaro ny nahafatesan'i Jesosy mandra-piaviny apakatra antsika ao aminy misora azy. Ohatra mieritreritsika matsiaro zavatra ao ambadika izy miara-mamaky mofo miara-misotro amin'ny kapoaka miara-mahita azy mitonga eny amin'ny rahona lanitra miara-mandreny feo antropetra sy ny feo anarakan-jery miara-manjafona amin'izay. Haleluya.
tantara, zany no hitranga, zany no andrasana, zany no irina, ary zany fanantenana foloana. Alleluia. Taontsika ity tanana mafy ho an'ny tompo maza ho toerana vetivety indray tsika ny filazana. Aza mbola misy miantsika fa isy vavaka aorinan'ny zay rehetrarehetra zay. Aza mbola misy mody Alleluia. Tonga mifanatitsika. Alleluia. Ohatrany te hijanona ty foana any Alleluia. Anao fanatitsika miolona miomana keo anao rehefa avy eo fa hiarabany ray aman-drenitsika na tratran'ny Pentekosta. Miomanitsika ao anatin'izany. Zao zany le hoe kely sisa de kely sisa de vita retirety. Zay ny tena tantara. Fa so ihany fa Jesosy miaraka amintsika foana. Sary de satry hoety foana koa fa zao no lazaiko anao araroty. Misy tapakandro tsika de ray andro sisa rapitso. De sahady ve? Nefa tsy afaka mangataka prolongation tsika fa zay mifandaminana. Fa zao le fotoanantsika rehetrarehetra zany mba araroty mba araroty le fotoanantsika. Zay no mahatonga anay manentana foana hoe raha vao vita ny fotoana eto de tonga de mamonjy an'le fotoana tsy varimbarina mihitsy eny an-dalana. Tsy variana mitretreka sy miresadresam-poana. Fa andao tonga de hoe aiza zao. Rehefa avy eo zao tonga de hoe session tokantrano. Rehefa avy eo misy session maromaro tena fenofeno le fotoanantsika androany de aza varimbarina. Matetika le sakafo itsy mahavarina. Fa tehiteny aminao kely sisa le fotoana ahafahantsika mba miaraka eto aloha fa fiarantsika amin'ny tompo eo foana. De araroty zay fotoana zay de miezaka tsika mamonjy an'le fotoana iny araka zay azo atao. De tonga de ato daholo le session rehetrarehetra. Le lehilahy sy vehivavy tokantrano zao. Vao vita zany de tonga de tokantrano entoko. De club d'enfant koa tonga de efa miomana. Club d'enfant miomana foana ao anatin'le programme de milaza ny ankizy sy zay concerné ao anatin'izany. De ankoatran'izay ny so ihany fa misy aloha rapitso koa afahantsika milalao hoe anjo misy miteny hoe de vavaka foana ve rapitso tsika milalao. Ary rehefa milalao de miara milalao. Fa tsy hoe zany de hitokatokany ery indray nefa ianao le tena miteny hoe aroviana ihany le milalao nefa ianao tsy manao akory. Rehefa rapitso amin'ny fotoana mapety azy. De azadino rehefa vita ny retraite tsy hoe de fa te wow vita zay. Talata maraina indray fotoanantsika eny amin'ny super fa so adino. Misy an'izany ane le fotoana so adino. Misy an'izany hoe talata maraina zany eny amin'ny super Analakely amin'ny fito. So hoe tonga ty de reraka be zay de zay tsy tafafo. Teneny eo akaikinao mila mifo satria nefa mifoazina taty amin'ny retraite de mifo foana ianao de tonga amin'ny fito ianao. Amen. Amin'ny fito eny amin'ny talata sy larobia zany toy ny fotoanantsika. Larobia tsika misy fa sao de hoe férié de iny ko ianao fa tsy hita. Férié ny zareo iny fa tsy ianao. Fa ny ianao miaraka amin'Andriamanitra tsy férié zany. Amen. Amen. De araroty reny fotoana reny tsika eto zao misy eo amin'ny 700 mahery eo. De tena misaotra andolo tsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Da araroty ny fotoana rehetrarehetra azadino ny fotoanantsika koa rehefa mba amin'ny herinandro iny. Misy fotoana foana tsika tsy miova ny fotoanantsika na ny inty zoma na ny sabotsy any Antananarivo tsika mantsy lavitra be ny Antananarivo. Ndao tsika hitsangana ary tsangantsika hisaotra ny tompo. Da injiro ety anoloana ny tananao de atao avy ao am-ponao mihitsy ny tena hoe tsara Andriamanitra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay. Mankasitraka tompo satria sarobidy loatra ny fiarahanay aminao, ny fanatrehanao, ny fiainanay mihitsy Andriamanitra sarobidy aminao. Zany mahatonga anao tsy tafatoetra mihitsy fa te hijery, te hahita anay sy zay rehetra ataonay Andriamanitra. Androany manokana de manolotra mifonay zay. De manatanteraka ihany koa mifanatitra ny fahafolon-karena sakrifisy zay rehetra
Izay rehetra nomenao anay ihany ane ireny. Fa isaorana ianao Tompo. Satria afaka mijoro zay eto amin'ny fanatrehanao. Afaka mahareny sofinay. Afaka mafa Hey, hey. Zay, zay. Un, deux, un, deux. Hey. Que postera? Mangataka anareo pasteur avy ato amin'ny sisiny ato mba andeha tsy fony ity izy efa. Pasteur Lova, ary. Lova anankiray izy. Lova le nianika teo ambony pick-up tamin'ny 2012 tany Manakara. Pasteur, zijn al in die kerk leeft. Een nou timba test, na paer voor mij voel ik panut. Je pan tuna rasa niet zafengunan. Pastero, returten na tona wat samzai. Chula zakatan iti wadin
adinonay fafatry Jesosy reny mila marombeny ho saitsainay anio ratsy zay pastera raha misy ny olona tena akaiky any Jesosy de anisany anao kaza kivikivy fa mahereza foana nalalana miteza mikitôtô pastera natao hitaridarananay tenany Jesosy ane anao pastera ka mahaiza tsara mamily ny volant satria anao foana no tsy maintsy mba devant pastero repiro marmeaunove ulasa taul any an-danitra vare somatsovongany kavan vaoaze any an-danitra ny mantsy mba misy afe pastero ampaheresy fondeto avatsika indrindra firena manelaela tsy tahita nitariketra de niraisatsika kristiano ny fimbonana rehetra tsy sotafatsano pastera napetraky ny tompo tsy sanatsika ho tompony anao fa ho mpanompo itondrireo vahoaka maro olo seseheny mahereza foana Jesosy rejere pastera toanana raboly arahasy toanana iambavaky anao ry pastera tsy miasy irery anao fa ao ambony ao de vonina trany izy fanerase raha misy ny olona tena akaiky any Jesosy de anisany anao kaza kivikivy fa mahereza foana nalalana miteza mikitôtô pastera natao hitaridalananay olo tena ny Jesosy ane anao pastera ka mahereza tsara mamily ny volant satria anao foana no tsy maintsy mba devant tramizay anao de nikarikevitra fa anao tsy mba tezitezitra nampahery foana nay fony mpanota fantonatona lasa piditra fiangona pastera teny nataonao atramizay tsy latsaka tany reny tsy ho adinonay fafatsy Jesosy reny mila marombe saintsainay anio ratsy pastera manasatsika mpiara amin'zaika rehetra hitsangana dia anatin'izao fiarahantsika mankalaza an' Jesosy tamin'ny fahatokinina nomeny fanahany afeno fiangonana dia matsiaro voatany asa fanompoana mpiara-manompo rehetra izay zanakareo ampinoana indrindraindrindra reto daholo ny pastera
aloha vérité dia masina le izy reo telo pastera tikanino mijanona dia faly zay ry izy mivady miaraka amin'ny reto ankonana marobe reto a na ny aveto toerana ny avy lavitra trany ampitan-dranomasina miarabanareo indray a nahatratra Pentekoste 2026 zay tsy nitovy tamin'ny herintaona fa hafa mihitsy ny tamin'ity taona ity ary inona fa aneo ny voninahiny mandrakarivo Jesosy zay nifidy anareo nametraka anareo a ho papa sy mama manja be sokely andehanana aloha Alléluia. Pastera. Dia ampitiavana sy amin'ny fifaliana no iarabana anareo. Ho feno fanahy mandrakariva. Ho feno fanatrehany mandrakariva. Ho feno fifaliana mandrakariva. Fanahy masina ny mihevitra. Tosatosaka ny sambosa vaovao tsy ho ela. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Avy amin'ny fanahy masina zany a. Fanahy masina zany. Tompo ampahery, ampatanjaka, ampaharitra sy tahiry. Manarak'izay dia amin'ny fifaliana ihany koa no anoloranay. Ny avy any am-ponay tahaka ny fanao satria mahatsiaro hoe manana ray aman-dreny manana anareo. Dia irarianay hoe eo an-trantsika. Eo an-trantsika miaraka amin'i Jesosy a. Tsy fantatra mety tsisy tsony Pentekosta tamin'ny herintaona. Mety tonga ao elanelan'izay Jesosy. Dia mino zay fa miaraka ensika. Miara-miakatra. Miara-manjavona. Ny anaran'i Jesosy dia tahian Jesosy indrindra ataovako. Dia tsika tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy a. Tehaka ho tompo le rehetra. Tena misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fisianareo. Za manokana tena mahatsiaro hoe asa fanompona le izy dia mifanompotsika. Tena tsy haiko na afaka hiteny an'ity sensationko ity a fa isaky misy fahatsiarovana hoe anajanareo anay ho ray aman-dreny mitarika sy napetraka Andriamanitra hoe ho andala ny fitariana ny asa fanompona dia ohatry ny mahatsiaro zany a hoe tsy mendrika an'izany fa ny anatoko any a eto Jesosy vavolombelona mahafantatra ny fosiny von'ny olombelona fa mahatsiaro aho hoe ho an'Andriamanitra ny anaovanareo an'ilay izy satria isaky miseho le fa ohatrany hoe fanomezam-boninahitra hoe ianao ny ohatr' izao ianao ny ohatr' zary ohatry ny mahita hoe mbola tsy ohatr' izany akory ako fa tena mahita hoe Jesosy ny ohatr' izany ao amin'ny fiainantsika. Eritrereto hoe miainga avy any amin'ny etapy voalohantsika tonga eny amin'ny fiombonana mbola miteny izy hoe tsy ampy fa mbola mila an'izany atao hoe uni amin'Andriamanitra zany tsika. Dia zaho mahita hoe raisy Jesosy mivoninahitra raiso anao reny mandrakizay ny amin'izay zavatra rehetra ny tsapan'reto olony reto fa nety raha misy tsara Jesosy tenao rery fa le tsy nety reny za reny raiso anao Jesosy makasitraka anareo misaotra to. Ianao le nyantso no hameno omba hitarika ary ianao no mpiasa ary ianao no hiazona. Ianao no aneho ny voninahitra ao ary ianao no aneho ny fisianao. Ianao no eo fisianao no hisongadina. Tsarovo Jesosy io anatin'ity fotoan'ity reto vavaka ataony reto ho an'izao ankonanao zao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tsika tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Pastera ndana amin'izay maka ny toeranao fa itoy ny fivoriana.
filazana fohy vetivety ny session tokantrano zany ato daholo ndray ato daholo ndray zany session tokantrano fa ho an'ny ekipa papolalalao rehefa mirava ny session tokantrano dia mba ery alohan'ny chapelle tsika le ekipa papolalalao zany mba ery alohan'ny chapelle ery tsika mba miona kely rehefa avy eo sotra tomboka. Hita, haleluya. Ya, dia mba mitandrana tsara ny entantsika dia matokony tompo fa zay tsy anao koa zany dia mba aterina ety amin'ny tompona andraikitra rehefa misy entana hitanao nefa tsy anao. Haleluya. Hita lisy pasteur. Pasteur. Sangano amin'ny toerana misy anao dia vonona ve anao ny andray fahafenona avy amin'ny fanahy masina. Atsangano hoe ny tanan'izay vonona tena andray fahafenona fanahy masina. Enoy io fahafenona io dia omen'Andriamanitra anao rehefa tena tanteraka le fiovampo ao anatinao. Anampy hitahiry anao le fanomezana ary ameno anao amin'ny fotoana rehetra satria anosika sy anampy anao ho fataterany sitrapony sy ny asa izay mpanaova. Dia ndao ny tsika eritreritra hoe nona be hono Jesosy miditra nyity fivoriana ity, nona izy. Dia rehefa tonga izy nona dia ny sakafo tiany hohanina. Ino ny sakafo tiany hohanina? Ny any aniko. Dia zay manao ny sitrapony zay naniraka sady mahavita ny asany. Kadô le asa izy rahantsika teny anatanterantsika fanompona fa ny sitrapony ny voalohany. Ndao tsika tena hiteny amin'Andriamanitra manomboka androany. Tia Andriamanitra tena vonona ho isan'ny olona andesy anaiky anao ny sitraponao. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia mivavaha amin'Andriamanitra. Raha io ny anaran'i Jesosy. Fantatro ny fanomezany fanahy dia efa nomenao tamin'ny fotoana nandraisanay ianao hatramin'ny voalohany. Ary tsy ho tojo amin'izao fotoana sioro izao zay andrezany teny mpahamarinana zany raha tsy ianao no nitarika anay. Dia akasitraka sy ny voninahitra anao zany amin'ny fitarianao sy ny fitondranao ameno anao anay hatrany ny amin'ny fahafenonao. Fenao tsy nanome anay fanomezana hafa anandanja koatra ny tenanao Andriamanitra. Ao anatin'izany ny teninao, ny fanahinao, ny herinao, ianao mihitsy ny fanomezana nomenao anay. Ndao tsika tena no fahofantanantsika any amin'ny lanitra isotra an'Andriamanitra ny amin'ny fanomezany. Sotra ny amin'ny fanomezanao ny teninao, sotra ny amin'ny fanomezanao révélation, sotra ny amin'ny fanomezanao don, sotra ny amin'ny fanomezanao indrindra anao Andriamanitra. Tamin'ny fanolora tenao teo amin'ny azo fijaliana maty ho fanomezana an' Jesosy, fanomezana ny fanahy zay maha-Andriamanitra anao. Sotra Jesosy sotra Jesosy. Manbosokafo ny vavanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Fenoy tsisy tontolo Andriamanitra afaky ny ahitana ny maha izy antsony eo amin'ny fiainako. Fa ho ianao ny rehetra amiko na mifanomezam-boninahitra anao. Tsy amitenzy aleoko ny vavako ihany, amin'ny fitondrantenako, amin'ny fisainako, amin'ny fanaoko, amin'ny fijoroko. Raha isoanao ny fiainako Jesosy raha isoanao ny fiainako, oka ny hery ny famindram-ponao hiasa eo amin'ny fiainako. Mangetahita ny fahafenonao amin'ny fanahy masina. Angatao ny fanahy masina, angatao ny fanahy masina, angataka ny fahafenonao amin'ny fanahy
tena mila ny fahafenona ny fiainako ny ao anatiko ny momba manontolo ny ankonako ny momba rehetra fanamasina ny asa fanimpona zay rehetra asa andavana ny mpiainako ny momba za mihitsy ny milanao za mihitsy ianao sy ny fanatrenao tsy tiako hiaizitra amin'ny atsiprim-piainako rehetra fenoa fanamasina angatao fanamasina ny fahafenony aoka tsara iaho zay tonga eto Andriamanitra anana ny fahafenonao zay fahatsapana zay skapo vavanao skapo vavanao skapo vavanao skapo vavanao atsoy fanamasina fa zay magnetaeta sy nona ny fanateny nona ny fahafenony dia hovisa to fanamasina tena milanao zay tena mila fahafenonao zay manjakay ao amin'ny fiainanay hovainy ao anatinay dolo zay tsy nambolenao rehetra Andriamanitra vonoinao toetra tsaraka antsika fonao ravao zay zavatra tsy natsanganao ho anao tanteraka zay fanamasina raiso 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 ampianao zay olona tao anatin'ny fotoana anaty sapy ianao fahafenona mikorina tao anatinao
atsangano tananao efa finonkorina tena renao mihitsy no noentiny fanamasina ny vavanao ataovy ohatry zao hoe zay olona tsapa fa noentiny fanamasina ny vavany wow ataontsika ny voninahitra an'Andriamanitra teneno Andriamanitra misaotra anao ny amin'ny fitombany fahafenonao eo amin'ny fiainako misaotra ny amin'ny fanekenao hitondra isolon-toerana amin'ny fahalemeko ao anatrendray satria ny faniriko sy ny etaetako Andriamanitra dia ny anao sitraponao rehefa hitanao fa resy lahatra ny amin'ny sitraponao dia tonga ianao nanampy ambapandresy niala teo amin'ny fahalemeko sy ny fahambaniko mba ho any midinga ny fahatsarana tianao hitantanana ny fiainana saotra Jesosy fa zao fotoana androany zao dia fotoana sarobidy amin'ny anara mahery Jesosy Kristy velona masina manan-kera avy Nazareta dia rahina mandrakizay tompony anaranao amen nao tia tanina mafy an'Andriamanitra tika anao iomana ho andrapitso maraina ny fotoana ho andrapitso maraina miteny amiko Andriamanitra fa session hitondrana mambavaka anao session anasitranan'Andriamanitra anao ary session ny fijoroanao vavolombelona andao hitiatanana mafy an'Andriamanitra alleluia hitanareo ane Jehovah ampamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiatanana noho ny eo amin'ny fotoana anomboka sady sika ho amin'ny sekoly tokantrano